Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany hariva ilay PLAZA efitrano lehibe fijerena sarimihetsika vaovao eny Ampefiloha. Nanana ny efitrano lehibe fijerena sarimihetsika vaovao antsoina hoe PLAZA etsy Ampefiloha. Araka ny fanarahantsika teo dia teny an-toerana ny Filoha-pirenena Hery Rajaonarimampianina nitokana izany. Niaraka tamin'ireo minisitra maromaro fondeo ampahafantarina anao ary ny mombamomba izany foto-drafitra izany. Foto-drafitra izay manara-penitra araka ny fanamby efa napetraky ny filoha tale général ny canal 720 andro raobelona. PLAZA izay no anarana nomena ity toerana fijerena sarimihetsika vaovao eto Ampefiloha ity. Miavaka ny toerana araka izao hitantsika izao. Noezahana natao raitra ary manara-penitra avokoa mantsy ny fitaovana ato anatiny sy ivelany. Tanjona ny anome ainga avao ny lanonana miavaka, ravahana jiro maro loko sy haingo samihafa maneho ny horonan-tsarimihetsika sy ny tontolony. Izay no hita teto Ampefiloha nandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny efitrano malalaky ny PLAZA. Ny hariva teo tokony ho tamin'ny fito-latsaka no nigadona teto an-toerana ny Filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina ary nitokana avetrany ny foto-drafitra niaraka tamin'ny filoha tale général ny canal 720 raobelona andry. Dia Ampefiloha zany no rahantsika mitokana izao toeram-pilanonana izay mahafinaritra ho fialamboly ijerena sarimihetsika anaovana fety maro samihafa izao izay fito-drafitra iarahana fitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankina. Ka dia Ampefiloha no rahantsika manaraka an'izany dia Salle tenandriamanitra tompoko. Toy ny fandaram-potoana avy eo ny fitsidihana ireo efitrano samihafa mandrafitra ny PLAZA ary taorian'izay vao niroso tamin'ny lahateny samihafa. Ny santatra izany ny filoha tale général ny canal 720 raobelona andry nambarany fa tsy mora ny fanavaozana ny foto-drafitra saingy nasongadiny ny lanja ny fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina. Satria vavonana diambony sy fariparendriny tafiny ka antony ahafahantsika mianeto ny alalana sy ny politika matroka napetraka ao tamin'ny lalana ministera amin'ny fanabeazam-pirenena izay sorana ihany koa eo amin'ny fiaraha-miasa tsy miankina sy ny fanjakana no nahafahana nanavao sy namelona izay foto-drafitra izao. Fantatra tsara indray Ampefiloha fa resy lahatra anao amin'ny fanabeazana fifanampitika samy malagasy amin'ny fampandrosoana firenena izay ihany koa indray Ampefiloha resy lahatra araka izao vokatra hitanao maso zao ary mahasamy laza fa mahavita zavatra ny mpandrana malagasy ary afaka amin'ny fanometanana ho amin'ny tombontso sy ny fivelaran'ny tanora malagasy rehefa metrahan'ny fitondram-panjakana fahatokisana. Ery lehibe mampirisika anay ezaka hatrany hitondra anjara biriky misy kokoa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana izany porofo mivaingana ity foto-drafitra ity. Tsy mila mitany ireo salle de cinéma any amin'ny entina lehibe rehetra ny ivelany satria dia hika farany isan'ny tsara kalitao indrindra maneran-tany ny fitaovana rehetra ampiasaina ato. Manana finiavana ny mpandraharaha tanora malagasy hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina raha ny dera ny ezaka nataony filoha tale général ny canal 720 raobelona andry izay tompo-kevitra tamin'ny fanatsarana ny amfiteatra teto Ampefiloha. Mahafinaritra satria dia tanora no mitondra fanavaozana, mitondra ny hevitra ary ny fitondram-panjakana dia nanome tanana. Fiaraha-miasa ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana izao hitantsika izao ary dia sady ny milaza ary angamba isika rehetra miara-mahita fa mahomby isika rehefa mifanometanana anao zavatra ampandroso ny firenena ary vesitra mbola mahasakatra ampavarano izao amin'ny takariva iainantsika izao. Tanora no manao azy ary vao mainka meko lanja manokana izao fiainana izao satria dia asa tanan'ny tanora malagasy izay vonona tanora malagasy izay tsy mijery fotsiny
ny asarotry ny lalana ho diavo no fanatanterahana nyzao zavatra izao dia izao nampiseho fahavononana nampiseho fikirizana ary indrindrindra arak'izay voalazany teo a nampiseho fa dia azo atao tsara ny mapakatry ny kalitao azo atao tsara mitondra ny sehatra tsy miankina sy zavatra foto-drafitr setiny eo amin'ny sehitry ny avolenta tahaka izao ka dia mampirisika anao mampirisika anareo mampirisika ny tanora rehetra malagasy ary indrindra mampirisika ny sehatra tsy miankina amin'ny fampivoarana ny firenena amin'ny alalan'ny foto-drafitra maro samihafa. Taorian'izay kosa nisy ny fiarahana mijery horonan sarimihetsika 3D. Fijerena sarimihetsika eto Madagasikara. Voalohany indrindra aloha eo amin'ny resaka feo dia mampiasa son 7.1 zany hoe Dolby Atmos ilay izy 7.1 ao anatin'io trano io zany raha mijery cinéma tsika ka mihaino tsara dia no mihitsy fisarasaran'izay feo ma 7.1 zay misy ery aloha ery misy aty amin'ny andaniny anankiroa dia misy any aoriana zany hoe raha manome ohatra fotsiny hoe raha misy tomobile mandalo ohatra eto amin'ny écran dia no mihitsy hoe avana izy dia mandalo dia lasa makary izy. Écran ampiasaina indray dia écran efa voatokana mihitsy ho an'ny cinéma aloha dia na ny 2D na ny 3D fa izy zany aloha tena indrindrandrindra ny 3D tena mifanaraka amin'le appareil le projecteur mandefa le cinéma mandeha makeo amin'le écran mihitsy ny écran ampiasaina. Mahazaka olona hatrany amin'ny 700 isy PLAZA ny seza arak'izao aseho antsika izao dia hita fa raitra tokoa ary mampahazo aina tanteraka. Antony tonga ity toerana ity ho afaka mandray hetsika isan-karazany toy ny fampisehoana sy ny maro hafa. Tsara ny manamarika fa efa handray hetsika sahady ity toerana ity amin'ny alarobia 17 Desambra ho avy izao. Efa vonina amin'izany ny mpikarakara. Satria moa tsika amin'izao fotoana izao efa ao anatina atao hoe Noely dia ataontsika festival Disney no anombohana sy isan-tarana an'izany atao anatin'ny PLAZA. Ho amin'izy io aritra andro maromaro ho 27, 28, 29 ary ny 30 Desambra ho avy izao no anaovana an'izay festival Disney izy io dia mazava ho azy moa izany horonan-tsarin'ny Disney daholo izay tena hoe be mpakafy be mihitsy isy ny projection 3D izay hoe ao anatin'izay horonan-tsary zay mila manao le solomaso tsara tarehy be ary ny écran zany fantatritsika ngeza be ny écran dia atsirontsika rehetrarehetra ao anatin'izay tsy vitan'izay ihany nefa fa isy tombola hoe loka lehibe angamba ho an'ireo izay mijery sy mitsidika nyity festival Disney ity fa ahazo fitsangatsanganana ny Hong Kong zany hoe any Disneyland tanàry Disneyland tanà zany no anisany hoe hosarihana amin'ny faran'izay festival Disney izay. Raitsy ivana tamin'ny 12 sy 2 ny Canal 7 Events no nanao siny ny fifanarahana tamin'ny fanjakana anavao sy andreatanana nyity toerana ity. Raha ivana kosa ny tantaran'io PLAZA io teo aloha dia fanaovana teatra sy fandraisana hetsika ara-kultoraly izay no antony nananganana ny amfiteatra Ampefiloha tamin'ny taona 17 sy 700 sy 770 no ny famaizana indromiatona nahazo azy anefa dia simba ary rava tanteraka ka zary lasa fitahirizana entana ho an'ireo ministera sisa mampiatsara antsika ny endriky ny grand amphi tamin'izany atao anatin'ity fanadihadiana izay ataony Sonia Andrenirina sy kasambola manana ity. Rindrina efatra izay no any sisa azo raisina teto amin'ny grand amphi Ampefiloha taorian'ny fahamaizana indromiataona nahazo azy ny taona 2012 sy 2013. Simba ary potika tanteraka ny tato anatiny, ny epaka avokoa ny tafo sy ny rindrina, potika ny jiro sy ny seza rehetra ary ireo foto-drafitra samaro toy ny toeram-pivoahana. Nanomboka ny taona 2010 dia zary lasa toerana fitahirizana entana ho an'ireo ministera sisa ny grand amphi teto Ampefiloha.
toerinan'izay ampita be reo asa tsy haiko ny filazana azy le olona loe anamboatra anazy fa tsisy tanteraka le antony mety tsy mahatanteraka azy angambany de tsy fantatro eo amin'ny tsy haiko eo amin'ny hoe resabola amina miliara tsy fantatro ny fanamboarana anazy tamin'izany ny renay mo tsy haiko na resaka ina fa de tsy tanteraka fotsiny izy fa maro be reo olona mijery an'ireto na vazaha na gasy zany. Ny taona 2024 kosa dia nanapa-kevitra ny andray tanana ny fanavaozana manontolo ny amfiteatra Ampefiloha ny Canal 7 Video Events. Ka ny 14 septambra 2024 raha tsy ahivina no nanatotosana ny fifanaovantsy ny fanekem-piara-miasa tamin'ny alalan'ny 3P na ny partenariat public-privé teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul sy ny filoha tale général ny Canal 7 Video Events Raobelina Andry. Koa dia fifaliana lehibe ho anay no afaka mandray anjara ny fampandrosoana ny firenena ary ny alalany fanamboarana sy fanarenana manontolo ny grand amphithéâtre Ampefiloha izay vaky ny ministera roapolo taona mahery aty aoriana may azy ka tsy nahafahana nampiasa azy intsony. Amin'ny mahafifanarana 3P azy dia samy azo tombony amin'izany avokoa na ny ministera na ny orinasa na ny tanora sy ny mpony eto Antananarivo eny ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina tahaka izao, hoy ny ministra. Fantatsika be dehibe zany ny azo lazaina hoe vakoka sy patrimoine ministera izay ny anto maro samihafa amina tonga amin'izao sehatra ohatran'izao ka tsy maintsy mitady fiara-miasa tsika amin'ireo mpiara-mambonantoka rehetra satria tonga amin'izao le izy dia ny fanjakana dia tsy manana ny etomanana firiny amin'izany kanefa raha velantsika Salle amin'izao le izy dia very daholo sady tsy mahazo tombontsoa ny ministera tsy mahazo tombontsoa ny mpianatra ary nefa ihany koa mety misy zavatra afaka perspektiva afaka atao. Taorian'ny fanaovantsiny dia roa soavetran'ny asa fanamboarana.